faly miarabantsika rehetra tonga zao eto fandarana mahavokatsy izay vokariny sampatsiresera ministera fambolena sy ny fahaleovantena ara-tsakafo ho an'ny anio dia ny fanaraha-maso ny fanatanterahana ny asa ataon'ny tetikasa apikaso noentinay aminao atao faritra Nosy sy Androy ndao ary manara-finaritra tompoko. Anisany mandray anjara ny fampiroboroboana ny sehatra fambolena sy ny fanodinana vokatra ny tetikasa apikaso 1 na ny projet pôle intégré de croissance agro-industrielle dans le sud de Madagascar phase 1 izay miasa amin'ny faritra Nosy sy Androy. Ny tetikasa apikaso 1 moa zany dia efa fantatsika fa eo ambany fiahian'ny ministera ny fambolena sy ny fahaleovantena ara-tsakafo na ny miasa izay vatsian'ny banque africaine momba ny fampandrosoana vola amin'ny alalan'ny don sy ny pré avy amin'ny fond africain momba ny fampandrosoana. Ny teti-bolan'ny tetikasa dia eo amin'ny 410 tapitrisa unité de compte. Misy ihany koa ny fandraisana anjara ny fanjakana na le hoe contrepartie amin'ny fanjakana eo amin'ny 7 taona sy embolana teny am-piandohana ny faharetan'ny tetikasa. Tanjon'ny tetikasa amin'ny ankapobeny dia anisan'ny fanatsarana sy ny fandraisana anjara zany amin'ilay fampiroboroboana sy ny fanatsarana ny vokatry ny fambolena aty amin'ny faritra atsimo, indrindrandrindra moa zany ny fametrahana an'ilay ataontsika hoe pôle agricole industriel na lay PAI zany aty amin'ny faritra Nosy. Ny tena antom-pisian'ny tetikasa dia ny fanamboarana foto-drafitr'asa lehibe tarika rano nakany amin'ny faritra Androy avy aty amin'ny faritra Nosy. Marihana moa zany fa ny tena antom-pisian'ny tetikasa dia ilay hoe akany rano avy aty amin'ny faritra Nosy ho tarintsika amin'ny pipeline na lavabe eo amin'ny 100 kilometatra ka fahatsika manondraka velaran-tany any amin'ny 5,000 sy 2 alina hektara any amin'ilay faritra pénéplaine ny Andabolavo zany any amin'ny faritra Androy. Tsirika ara-teknika sy momba ny resaka tontolo iainana zany na ny étude mikasika an'izay transfert d'eau zay miaraka amin'ny étude d'impact environnemental et social izay zany lay tena asa lehibe goavana tanterahan'ny tetikasa izay efa mandeha amin'izao fotoana izao ary izay tetikasa iny no hitondra ny tetikasa hiditra ho any amin'ny phase 2 na ny andian'ny faharoa. Ny tetikasa dia mandray anjara tanteraka amin'ny fanatsarana fanjarian-tsakafo any atsimo amin'ny alalan'ireo singa telo lehibe mandrafitra azy. Ny asa rehetra ny aktivité ao anatin'ny tetikasa dia mihodidina ao anatin'ireo ataontsika hoe composante telo lehibe. Ny composante voalohany moa zany dia ny fanamboarana sy fanatsarana an'ireo foto-drafitr'asa ara-pambolena. Ny composante lehibe faharoa manaraka an'izay dia ilay fampiroboroboana sy ny fanatsarana zany ny seha-piariana ara-pamokarana ary koa ny fijerevana sy famokarana an'ireo vokatra izay mahatanty ny fiovaovan'ny toetrandro. Ny composante fahatelo farany moa zany dia ny resaka fitantanana sy ny fandrindrana ny asa eto anivon'ny tetikasa. Mitondra fanampiana lehibe ho an'ny tantsahany atsimo ny fisian'ny tetikasa satria isan'ny manavao ireo foto-drafitr'asa miantoka amin'ny fisitrahana rano ho an'ny famokarana maharitra. Fampidirana rano izay rano ampiasaina maro lafo moa zany na ataontsika hoe les travaux agro-début zany ao anatin'izay maro lafo azay dia atao rano fisotro ho an'ny vahoaka ho ampiasaina amin'ny fambolena. Ao anatin'izay velaran-tany ho tondrahana na le périmètre irrigué izay miisa 4. Ho an'ny faritra Nosy dia foto-drafitr'asa maro no amboarin'ny tetikasa. Raha aty amin'ny faritra Nosy manokana zao dia misy périmètre irrigué anaky 4 izay ataon'ny tetikasa apikasy mahery ny 100 hektara ny velaran-tany ho voatondraka amin'izany. Ankoatran'izay dia misy ihany koa ny réhabilitation na piste izay atao aty amin'ny district'ny Fort Dauphin izay mampitohy an'ny commune rurale ny Anakarao sy ny commune rurale ny Bevoay izay mirefy eo amin'ny 20 kilometatra eo. Ny ankoatran'izay ihany koa dia misy foto-drafitr'asa ho an'ny fanangonam-bokatra aty amin'ny faritra Nosy misy anaky 9 izy ireo
ary ny anaky 5 aminazy dia ataontsika hoe magasin de stockage tsotra na toeram-panangonam-bokatra tsotra fa ny anankiray kosa dia ao anatin'ny sokajy izay antsoin'ny ministère hoe ny banque alimentaire. Raha ho an'ny faritra Andreo kosa dia nataony tetikasa lahara-pamehana ny fisitrahana rano amin'ny alalan'ny fitaterana ny renirano ny FAO izay vinavinaina ho tanterahina amin'ny tetikasa Picasy phase 2. Betsaka moa ny activité amin'ny mahafaritra Andreo izay somary azo lazaina hoe mbola ao anatin'ny fahasahiranana ny amin'ny rano fisotro madio izay ho an'ny olombelona sy rano ihany koa ho an'ny fiompiana sy ny fambolena. Dia misy ny tetikasa izay efa en cours d'étude amin'izao izay ahitana ny transfert na rano afaka anondrahana tanimboly izay mirefy 15,000 hectares avy ao ny renirano IFAO mankaty amin'ny faritra Andreo. Ny ankoatran'izay koa moa zany dia misy ny forage agro-début anankiroa izay hita ao Abekitro sy Antaritarika izay manondraka eo amin'ny 31 hectares ihany koa moa zany anaovana ny culture maraîchère sy ahafahana manao fambolena hafa koa. Isan'ny tombontsoa lehibe ho an'ireo tantsaha ny fananana ireo foto-drafitrasa lehibe ireo. Ny tombontsoanay amin'io zany dia amin'ny fotoanany mahakrizy ny vary zany dia zahay zany hagnondrana vary izay vao stock agnatin'ity magasin de stockage ity. Zay zany ny tombontsoanay amin'io. Satria rehefa tonga ny krizy regny dia sahirana zany zahay ity. Dia manangom-bokatra zany zahay ato amin'ny magasin de stockage ato dia amin'ny fotoana mahakrizy iny dia avarotranay le vary. Fa tena hoe magnome fisaorana ny projet Picasy zahay satria izy angadina ananana sy viana ahitana an'ity. Tombony lehibe ho anay zany izy tiky satria mbola sisy zavatra ohatran'ity teto amin'ny fokotaninay na amin'ny commune-nay. Dia misaotra ny mpamasy vola ny bady, dia misaotra koa ny Picasy ary sy ambany zavatra koa ny fanjakana satria ny fanjakana moa zany dia hoe tompon'andraikitra voalohany sy viana ahitana izao tetikasa izao. Ankoatra fanamboarana foto-drafitrasa dia isan'ny mampiroborobo ny rotsom-piariana eo amin'ny famokarana ny tetikasa. Maromaro ny convention izay iarahanay amin'ireo mpiara-miombonantoka ao anatin'izay asa izay. Ny voalohany amin'izay amin'ny resaka famokarana masom-boly voafantana izay iarahanay amin'ny sampam-pikarohana moa efa fantatsika ny FOFIFA mikasika ny masom-boly fototra amin'ny vary sy ny katsaka indrindrandrindra koa moa zany amin'ilay tao mangazo. Eo ihany koa izay efa hitantsika moa izay nitsidiantsika ny fiaraha-miasa iarahana amin'ny centre technique agroécologique aty atsimo na ny CETAS momba amin'ny famokarana ny bajiry ny sorgho miaraka amin'ny culture maraîchère. Etsy andanin'izay misy ihany koa ny convention izay iarahantsika miaraka amin'ny office national de nutrition mikasika indrindra zany ny fanatsarana fanjariana ara-tsakafo. Misy ihany koa ny convention amin'ny eo anivon'ny ministère amin'ny fananantany fiarovana an'ireo tany-pambolena ao anatin'ireo périmètre ériqué izay ndresana teo ka eritreretina amin'izany ny fanolorana certificat foncier izay misa eny amin'ny 2 any. Etsy andanin'izay ihany koa dia manana convention ihany koa zany isika niarahana amin'ireo direction ny protection des végétaux na ny eo amin'ny fiarovana ny voly amin'ny ady amin'ny bibikely izay mpanimba amin'ny volo-katsaka na ny chenillosinaire d'automne moa izy tsika. Etsy andanin'izay ihany koa dia mandray anjara ny tetikasa amin'ny fanampinany ny fitoerana miady amin'ny valala na ny FVM zany satria fantatsika moa fa betsaka tamin'ny farany teo ireny valala izay nanimba amin'ny volo taty amin'ny faritra Anosy indrindrandrindra. Tantsaha miisa 750 no nisitraka fiofanana sy anampamokarana tsara kalitao tao anaty fifanaraha-piara-miasa miaraka amin'ny FDA. Nitondra fivoarana teo amin'ny fiainan'ireo tantsaha ny fisitrahana ireo tombontsoa ireo. Izahay taloha nanao fambolena nentim-paharaza igny. Fetsy nahomby satria mamboly katsaka zahay nafa avy masoandro maty sy mahazaka tarignanjo. Taloha nampifangaro aity bajiry, ty tsako, ty apemba. Nafa niavy ty fambolena agroécologique nampianary setaisanay toy, nahay nampiavaky ty vole milaly naho ty vole mitsangana. Le agnisa ty nitombo ty voka ay satria teo raha ampitahagna zany le vole mifangaro teo tena tsy ampy. Mba afaka miova ty fiaigna ay satria misy izao fambolena izao mahazaka tontolo izao. Amizao zahay
tsy nisy rotsakora agnaty 5 volana nefa zahay mba misy tombo kely satria mba misy sakafo mba misy mila tena bajiry akatsahagny isy fa nifily ireo doria mahazaka tontolo toy ny mila sorgho kazanisy doliky makasitsaky pikasy koa nagnatanteraky izay amin'ny alalany famatsiam-bolo. Mba hahazoana vokatra tsara dia mila fahaiza mitantana sy fahaiza manao ireo asa nakinina taminy ireo mpiasa mandrafitra ny tetikasa. Resaka fitantanana sy ny fandrindrana ny asa eto anivon'ny tetikasa araky ny hitanareo moa zany dia eto Faradofay misy ny foiben'ny tetikasa izay efa nolazaiko teo miasa amin'ny faritra Androy sy Anosy. Nisy araka izany ny fidinana ifotona ho fanaraha-maso sy fanadihadinana ny asa tanterahin'ny Picas 1 izay notarihan'ny tompon'andraikitra ao Ambada na ny Banque Africaine pour le Développement, ny Ministera Fambolena sy Fahaleovantena ara-tsakafo ary ny Ministera toe-karena sy fitantanam-bola ny 20 ka hatramin'ny 24 Aprily 2024. Tanjona dia hijerena ny fandroson'ny tetikasa ny asa vita ety ifotony tena mamaly tokoa ve ny filan'ny mpamboly rehetra ary mamaly ihany koa ny objectifan'ny ministera amin'izao ve ny tetikasa ao anatin'izany hoe revue mi-parcours zany moa ahafahantsika manao ny restructuration ilaina na ara-bola na ara-tetikasa raha ohatra ka sanatra avy na tsy mamaly azy fa ny hatreto aloha dia mamaly tokoa ny tetikasa ity fotony na amin'ny fampitaovana io na amin'ny infrastructure rehetrarehetra. Raha ny Picas zany dia ny tanjona izay ao am-panatanterahana azy izay ho tapitra amin'ny faran'ny ty taona 2026 ity raha ny tokony ho izy fa mbola ito kely dia misy 636 hectares na périmètre irrigué eo koa ny lalana piste rurale eo amin'ny 22 km eo no atao dia ny bloc agroécologique miisa 1000 hectares anankiroa any amin'ny faritra Androy. Izay zany no indrasana amin'ny résultat eo anatin'izany asa rehetra zany mihitsy ny tetikasa Picas ary miaraka amin'ny fitondram-panjakana izay solon'ny ministeran'ny fambolena sy ny fahaleovantena ara-tsakafo tena. Ao anatin'ny cadre-n'ity revue mi-parcours ity ihany koa dia ny fikarakarana sahady ny tetikasa Picas 2 izany hoe ny fieritreretana ireo etude tokony efa ho atomboka sahady anaovantsika sy ahafahantsika mahazo an'izay Picas 2 izay. Dia izay no azonay atolotra ho an'ny anio manome fotoana anareo amin'ny manaraka indray veloma tompoko.